famantarana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Salama tompoko, mamangy ianao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Isotranao milo koa amin'ny fahasotonao manaraka ity fandarana ity. Mampaherenao aho hanana amin'ny fahasotona hatrany. Baiboly miteny fananana soan'ny olona ny fahasotoana. Ary misy koa teny manao hoe Andriamanitra dia mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Hebreo 1:10 no milaza izany. Tonga soa amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny tompony hitsinjo anao manokana amin'izany. Voasoratra ao amin'ny Isaia 49:2. Andriamanitra dia mitsinjo ny olona malahelo na mahantra sy torotorofo na torotorofanahy ary mangovitra noho ny teniny. Hitanao fa izany andininy izany dia manambara fa mitsinjo ny olona izay torotorofo, torotorofanahy, mangovitra eo alohan'ny teniny Andriamanitra. Olona manetry tena izany. Olona manokatra ny fony eo alohan'ny teny. Omen'Andriamanitra fitahiana be dia be ny ianao amin'ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy 7:15-5 manambara ny tombontsoan'ny olona miaino ny feon'Andriamanitra ka makatoa. Amin'ny Exodosy 7:20-7 toraka izany ihany. Ary eo amin'ny Deutéronomia 9:1-4 mampanantena fitahiana be dia be ho an'ny olona miaino tsara ny tenin'ny Andriamanitra. Ho ianao izay naka fotoana mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izay ambarany amin'ny alalan'ny mpanompony, maniry aho tsonjovin'Andriamanitra sy ho tahian'Andriamanitra ianao. Eraina ny Tompo. Ao anatin'ilay fampianarana mitohy hatrany isika ny fiadanan'i Jesosy Kristy, eo no voatoatin'ny resaka tato ato. Fiadanana inona moa? Fiadanana tahaka ny ahoana? Betsaka no efa nambara tamin'ity fotodresaka ity. Tsy mety afa-po isika raha tsy mahatratra ny fahalalana lalina momba ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Eny hoe aminao tsy mety afa-po isika raha tsy tonga amin'ny fahalalana feno araka ny hita ao amin'ny fanambaran'ny Baiboly
momba ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Indray aho mieritreritra hoe Andriamanitra efa niteny be dehibeny amin'ity fiadanana ity aho. So leo ny olona kanefa tsy afaka mivily amin'ny akaviana amin'ny akavanana aho, fa izay asain'Andriamanitra ambarako ihany no ambarako. Hoe efa nisy nambara teo aloha momba n'ity fiadanana ity. Tsy fantatro hoe araka ao avokoa ve ireny. Ity dia toy n'izay fanambara tao amin'izay fanambara tamintsika, dia nisy filazana fa ny fiadanana no avelan'i Jesosy ho antsika. Averiko tamin'izay fanambara dia ny fiadanana no navelan'i Jesosy ho antsika. Fiadanany no omeny antsika araka ny voasoratra amin'ny filazantsarany Jaona 4:7-20. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo, aza mitebiteby na matahotra ny fonareo. Fiadanana izay no lazain'i Jesosy, navelany ho antsika izay mino azy. Fiadanany izay no lazain'i Jesosy, omena antsika izay mino azy. Saorana ny Tompo. Mieritreritra sy mihevitra izay ananantsika fiadanana. Fantany tsara fa ilaintsika izany. Io fiadanana io no anisan'ny ireo fanomezana nampanantenain'i Jesosy hoe omena ny tiany, ny tianany, mpanaradia azy, ny manompo azy, olany fidy azy ho tompony sy mpamonjy ny fiainany manokana eto anivon'ity zao tontolo zao ity. Resakitsika hoe fiadanana inona io? Fiadanana tahaka ny ahoana? Jesosy Kristy dia fantatsika fa Andriamanitra tonga nofo, tonga olombelona, miaina tety an-tany tahaka ny olombelona izy, nanana tarehiny olombelona, nanam-pitoviana tamin'ny olombelona. Kanefa dia tena Andriamanitra ny fiadanana, mpanjaka ny fiadanana, tompon'ny fiadanana izy. Jesosy Kristy dia nanana ny fomba ny ainany. Raha miresaka ny fiadanan'i Jesosy Tompo isika, dia ny fiainany sy ny fomba ny ainany mihitsy no voakasika ao anatin'izany. Jaona 1:2-4 izay milaza fa mitoetra ho aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanana izy. Izany no mandresy lahatra antsika ilaza hoe ny fiadanan'i Jesosy Kristy any ireo olona dia ilay fiadanana nomeny antsika io dia ny fanomezany mihitsy ny fiainany na ny fomba ny ainany mba hiainantsika koa eto ambonin'ity tany ity. Iaraina ny Tompo.
Omaly dia niresana tamintsika fa ny fiadanan'i Jesosy dia tafakambana tamin'ny toetra tsara na toe-panatsara izay nananany. Matalohany io dia noresana tamintsika fa ny fiadanan'i Jesosy dia ny fiainany na ny fomba ny ainany izay nomeny itsika. Mamerina kely ahy eto. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra fony tetỳ an-tany dia niaina tamin'ny fankatoavana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ray isanandro. Voambara izany ao amin'ny filazantsaran'i Jaona 4:4-7. Ny haniko izy dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no sakafoko. Siny mahavita ny asany. Ary eo amin'ny Jaona 5:5-7. Tonga teto amin'izao tontolo izao aho nidina tetỳ ambonin'ny tany. Tsy hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Hebreo 10:10 dia misy andininy amin'io 10:10 io. Andininy 7 dia hoy aho, ity aho tonga amin'ny horonam-boky no nanoratanahy hanao ny sitraponao Andriamanitra. Ary eo amin'ny Jaona 5:7-7. Jesosy niteny, izaho manao ny sitrapony ray mandrakariva. Manao ny sitrapony raiky mandrakariva hoy izy. Izany no ny fiainan'i Jesosy. 5:7 Jaona 5:7. Fa izay naniraka dia miaraka amiko. Tsy mandao aho irery ny ray, satria manao ny sitrany mandrakariva aho. Ireo antiny soratra maso ireo dia ataontsika ampy fa nanahoana moa ny fiainan'i Jesosy, ny fomba ny ainany fony izy tetỳ ambonin'ny tany. Natory fotsiny ve izy? Nitsangatsangana tetỳ ambonin'ny tany nanao tahaka ny fiainan'ny mpizahatany ve izy? Nanao ny sitrapony sy velona ho an'ny tenany fotsiny tetỳ ambonin'ny tany ve izy? Tsia. Ny aina tamin'ny fankatoavana ny sitrapony ray izy. Zava-dehibe tamin'i Jesosy mihitsy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ray. Izany nahatonga azy nampianatra ny mpianatra hivavaka ka manao hoe, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Nakamamy ny fanaovana ny sitrapony ray izy. Nolazainy fa izany no sakafony. Ny haniko dia ny manao ny sitrapony ray sy mahavita ny asa. Hijery isika hoe inona ary ny fiadanan'i Jesosy. Amin'ny andininy hafa izy miteny hoana hoe ny amboolo manandavaka, ny voro manidina manana ny kanina, fa ny zanak'olona tsy mamanana izay ametrany ny lohany. Inona ary ny fiadanany? Tsy olona tsy manana izay ametrany ny lohany. Satria tsy tonga teto amin'izao tontolo izao hanangona rena Jesosy, fa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao hanazava an'izao tontolo izao. Tonga tetỳ amin'izao tontolo izao hamonjy an'izao tontolo izao, handrava ny asan'ny diavoly. Misy hiraka na mission nampanaovin'Andriamanitra ray azy, ny hanao an'io sitrapon'Andriamanitra io
fifaliany. Ny fiadanan'i Jesosy ary dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra iray, ary io no avelany ho antsika. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao zany hoy izy, dia raina ny tompo. Natrany amin'ilay fahoriana tao amin'ny Sany Getsemane aza dia mbola niteny ny tompo hoe: aoka ny sitraponao ray eo no atao, fa tsy ny ahy. Nanao tsy ho an'ny tenany, fa nanao eny ho an'Andriamanitra. Tamin'izany fanoloran-tena izany no nanana ny fiadanana izay vitsim-panana. Gamba mety misy olona miteny hoe: inona koa moa ny fiadanana raha manao ny sitrapon'Andriamanitra? Ny olona indraindray miteniteny, miteninareo mahery mamely aho Jehova, miteninareo manao hoe zava-poana no manompo an'Andriamanitra. Inona ny soa azontsika tamin'ny nandehanantsika tamin'izay nasainy ny tandremana? Ankehitriny dia midera ny prere hoe sambatra isika, vaorona tsara ny mpanao ratsy. Saika ny solavaka ny tiako raha mijery ny ratsy fanahaliana. Tombatombana ivelany izany, kanefa naverimberina teto amintsika teto. Fa Andriamanitra miteny tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ratsy fanahy olona tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra zany, sitrapon'ny tenany ihany. Marobe ny olona no manao an'ilay vavaka nampianarin'ny tompo iny mantsy vavaka tsotra atao tsenjery, atendro molotra koa ary tsy dia miditra lalina. Rainay izay ny an-danitra ao masina ane ny anaranao, dia mitoy atao ane ny sitraponao ety an-tany takiny any an-danitra. Dia toy izany dia manao hoe amen, vita ny vavaka, dia samy lasa mandeha any amin'izay aliny daholo dia manao izay taony. Ary mampalahelo aza amin'ny fotoam-pivavahana izay atao dia tsy misy vavaka samy tora-po fa samy iny fotsiny, iny ny formule. Rainay izay ny an-danitra maziny ny anaranao. Tahoana izy, sitraponao. Velona amin'izay ny tsakitsaky sy ny fisotrotaoka aorianan'izay. Hitanao, izay ilay mahatsizy sy mifahatsoana amin'izy. Jesosy niaina tamin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Mpampianatra izy, namela fianarana ho antsika manaratsika ny diany. Sambatra tsika raha manao tahaka ny nataony, miaina fankatoavana sitrapony iray. Efa nolazaiko reto averiko reto, nambara tamintsika koa fa Jesosy Kristy dia tia fahamarinana ary nakala ota na heloka. Io tsy zavatra hoe notereny izy ianao anio, fa fiainany mihitsy le izy, toetrany mihitsy io, teny ny fahamarinana, halany ny fahotana. Hebreo 1:5 ka hatramin'ny 7 dia miteny amintsika mana hoe: fa hoy izy ny amin'ny zanaka, ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay doria, ary ny te-pahitsina no te-panjakanao. Tianao ny fahamarinana, alanao ny heloka. Koa Andriamanitra dia Andriamanitrao, efa nanositra diloilo fifaliananao, mihoatra no namanao. Jesosy dia tia fahamarinana, halany ny heloka na ny fahotana. Izy miteny hoe zaho ny lalana sy fahamarinana. Fiainana io, fomba ny ainana io. Tsy tiany izany fahotana izany. Tonga izy mba naisitra ny ota, tonga izy mba hamonjy ny mpanota ho afaka amin'ny fahotana, manadio ny olona ho afaka amin'ny tsy fahamarinana izy, araka ny voalazany amin'ny pistiliny Jaona 1:7 ka hatramin'ny 7. Izany ny fomba ny ainan'i Jesosy. Koa ny fiadanan'i Jesosy ary dia ao amin'ny fiainana
ho amin'ny famarinana. Ny fiainany tia famarinana izy. Zay anie no mahazanak'Andriamanitra azy. Ary tsika kristianina io, inona moa zany? Olona mpanaradia an' Jesosy anie zany ry havany. Mpanaradia azy, mametraka ny tongotritsika amin'ny lalana zay nalehany. Olona tokony hanahoana? Olona tokony tia fahamarinana, mangala faotana. Izay matahotra an'Andriamanitra dia mifaty ny ratsy. Ny fatahorana an'Andriamanitra dia fakalana ny ratsy. Ary ny olona tia an'Andriamanitra dia mangala ny ratsy. Jesosy dia tompon'ny fiadanana, niaina tamin'ny fahamarinana. Noho izany dia ambarako amina hoe Jesosy Kristy nivelona tamin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra ray. Jesosy Kristy nivelona tamin'ny fitiavana ny fahamarinana sy ny fankalana faotana. Zany no fiainany, zany no fiadanany. Hoy izy ao amin'ny Jaona 4:17, fiadanako no avelako anareo, fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanome zao tontolo zao io. Fiadanana ao anatin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Fiadanana ao anatin'ny fahamasinana tanteraka. Fiadanana amin'ny fivelomana amin'ny fahamarinana. Paolo miresaka hoe velona ho amin'ny fahamarinana, mpanompo ny fahamarinana. Izany no teny nambarany tamin'ny mpino tany Roma, raha noratra ny bokin'ny Roma 9, Romanina 9 izy. Ny 10:10, aroka tahaka izany koa ianareo, ka ny tenareo dia ataovy efa matiny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy tompontsika. Ko aza ve lanjaka amin'ny tenanareo mety maty ny ota anaranareo ny filany, ary iza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiasany tsy fahamarinana, fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiasany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Ny 10:17, fa rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarinana, miteny araka ny fanaon'ny olona noho ny falemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahalotoana sy ny eloka tanteraka ny eloka, dia mba toloro ankehitriny. Toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana, atongavana amin'ny fahamasinana. Poteran'ny tompo isika. Jesosy natenanana tarehiny olona sy nanam-pitoviana amin'ny olombelona dia tia fahamarinana. Sambatra ianao raha mivelona amin'ny fahamarinana, ho tonga tahaka ny ony ny fiadananao, ary izy fiadanam-po ao anatinao. Izy fitsarana ao anatinao. Mamokatra fahamarinana ianao. Sambatra ane izany olona naona sy mangeteta ny fahamarinana zany, mivelona amin'izany, miaina amin'izany. Jesosy miaina tamin'ny fahamarinana. Milaza izy fa manam-piadanana, ary izay fiadanana ao anatin'ny fahamarinana izay no zarainy amintsika, zarainy amiko, zarainy aminao. Hita aminao ve zany? Isaia 2:3-7. Ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatra ny fahamarinana ho fiadanana sy fananana antoka mandrakizay.
Ary ny oloko hitoetra ao amin'ny fonenana mandro fahizay sy ao amin'ny fialan-tsasatra feno fiadanam-po, lamina ny fo, tsisy tebiteby, tsisy ahiahy, tsisy tahotra ny fahafatesana, matsapa ny fakasitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, ny fo tsy manameloka, ny eritreritra tsy mikorotana, tsisy eritreritra manenjikenjika, tsy nisy hanenenana ny zavatra natao, eny tamin'ny famarinana, tamin'ny varotra, tamin'ny fifanarana tamin'ny ranona sy ranona, ny tana tsara ny fahamarinana, tsy nanao fetsifetsy na fanodikodinana, sisa sambatra ny olona nona sy mangetaeta ny fahamarinana, fa izy no fikisana ao anatin'izany fahasambarana izany ny fiadanany. Jesosy tompony fiadanana, dia hitanao ny fomba ny ainany, tiany ny fahamarinana, halany ny heloka. Mba manao voatoy izany koa ianao, ho aminao ty fiadanan' Jesosy ity. Derany tompo isika, ho toy nio no ambarako androany, raha hiresaka ny amin'ny hoe fomba fiainan' Jesosy tsika, dia tena misy andro maro hitantarana an'izany. Misintona ny sainao fotsiny aho hoe ao amin'ny fiainan' Jesosy sy ny fomba fiainany no nazao ny fiadanana, ary zany ny fiadanany, ary zany koa no avelany ho antsika, raha mety tsika, raha mety. Ity misy fomba anankiray izay ny ainan' Jesosy. Jesosy Kristy dia ny aina niaraka tamin'Andriamanitra ray ny mandrakariva. Ny aina niaraka tamin'Andriamanitra mandrakariva izy. Talohany natongavany teto an-tany dia niara nanamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy. Fa rehefa tonga teto ambonin'ny tany izy, dia ny aina niaraka tamin'Andriamanitra. Hitantsika zany ao amin'ny Jaona toko 1. Teraina hatrany ny tompo, halleloja. Jaona toko 1:7-15. Ary takana ny ranoray velona, takana ny ranoray velonahy, ary izaho koa velona amin'ny ray. Mario kely ho teny io, izaho koa velona amin'ny ray, velona amin'ny ray, velona amin'Andriamanitra. Jaona toko 7:19. Ary na dia mitsara azaho, marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izaho sy ny ray izay naniraka. Ahitantsika teny hoe tsy irery aho fa izaho sy ny ray izay naniraka miaraka. Jaona toko 10:7-13. Ndiny 17 azafady. Izaho sy ny ray dia iray ihany, izaho sy ny ray dia iray ihany. Andriamanitra ray, izaho hoy izy iray ihany. Tsisy elanelana aminay, tsisy olana, miombona tsara, iray amin'ny voninahitra iarahamanana, iray no ny firaisana, iray no ny fiombonana.
tiny fahavalo amin'ny telopolo. Raha manao ihany kosa na dia tsy mino aza ianareo, dia mino ny asa mba ho fantatrareo sy inonareo fa ny ray ato amiko ary zaho ao amin'ny ray. Ny ray ane ato amiko manana azy aho ary zaho koa ao aminy. Jaona 4:11, ny 9:10, 1:10. Tsy mino va ianareo fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany, lazaiko izany, fa ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Mino aho fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Raha tsy izany dia mino aho no ny asa ihany aza. Averiberin' Jesosy foana io filazana io, ny ray ane ato amiko zaho ane ao amin'ny ray dia raina ny toko. Jaona 4:12, ny 2:2. Indro avy ny ora ary efa tonga izay elezanareo samy ho any amin'ny azy avy, ary ilozanareo irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Ao amin'ny filazan'ny tsaran'ny Jaona 7:20, ny 1:20, mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary zaho koa aminao, mba ho amintsika koa izy, mba inono zao tontolo zao venao naneraka, ary meko azy ny voninahitra izay nomena ho ahy, mba ho ray izy ireo tahaka ny maha-iray antsika. Milaza ireo fa Jesosy Kristy dia nanana fomba fiainana niaraka tamin'ny ray ny mandrakariva, ny ray tamin'ny ray ny mandrakariva, ny havana tamin'ny ray ny mandrakariva, ny ara-nandeha tamin'ny ray ny mandrakariva. Tsy nisaratsara ka mihitsy tamin'ny ray ena. Tsy hoe nisy fotoana nametrahany ny ray ny any ianao aloha, any ianao fa dia ianao moa any an-tanytany, za ety ambony tany ety ka dia ataovy izay mety any ray eo fa za koa aty dia tsy mba nanao an'izany izy. Ny fiainan'i Jesosy dia fiainana niaraka tamin'ny rainy. Tsy nisy fisarahana, tsy nisy elanelana, tsy nisy niombona tanteraka, ifankahazo tsara, fandray tsara, lalina ny firaisana nisy tao amin'ny zanaka sy ny ray. Afa-tsy tamin'ny ora vitsy foana, tamin'ilay izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana izay natsiaro tena hoana foy, no ny antony satria nitondra ny faotany zao tontolo zao izy, ary nanaiky ota izy dia nafoy ny rainy saingy vetivety ihany. Io fiadanan'i Jesosy ary dia fiainana miaraka amin'Andriamanitra rainy, fiainana miombona tanteraka amin'Andriamanitra rainy, fiainana misy an'Andriamanitra ary izy ao amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia tao amin'ny ray ary ny ray kosa tao aminy. Izany ny fiadanan'i Jesosy tompoko. Sambatra ianao raha manana an'Andriamanitra miaraka aminao. Izany ny ataoko hoe fahasambarana tsy misy ohatr'izany. Amiko Andriamanitra. Oh, halleloja. Nandao aza ny olona rehetra fa amiko Andriamanitra. Hery lehibe izany. Tsy misy atahorana rehefa ao aminao Andriamanitra. Fa na dia atao hoe miaraka aminao aza ny olona rehetra, rehefa tsy ao aminao Andriamanitra, fa tiantoka ny anao.
fijaliana izany. Lozana izany hoe tsy manana n'Andriamanitra amin'izao fiainana zao zany. Tsy manana n'Andriamanitra eto ambonin'ny tany, miaina fa tsy manana n'Andriamanitra, tsy manana an' Jesosy, tsy manana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ary misy zany araka ny Efesianina 4 ny 1:11 ka hatramin'ny 7:10. Koa tsaroa fa fahiny ianareo izay jetilisa araka ny nofo, ka nolazainy voaforantanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo, fa oloko azy tamin'ny fanjakana Israely, ary vahiny tamin'ireo teny fikasana, sady tsy nanana fanantenana, sady tsy nanana Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Misy olona tsy manana Andriamanitra mihitsy e. Tsy manana. Inona zao no anananao mba manana pastera mba hampangino kely izany tena. Ka inao no tombam-pananana. Aza idiranao no vipriveka. Azafady tompoko, fa mba te hitarika ianao fotsiny hoe manana inona? Misy manana devoly, manana démonie. Devoly no ananany. Ody gasy ny ananany. Ino no ananany sasany? Manana tromba. Fa tsy sasany manam-bola. Vola mety ho azon'ny mpangalatra. Ary mety arary tapoka amin'ny aretina tsy sitrapanafody ianao dia tapotra eo. Betsaka ny zavatra eritreretin'ny olona. Raha manana an'izao dia sambatra, raha manana an'izao dia fiadanana. Ngamba vetivety. Fa ny manana n'Andriamanitra zava-dehibe zany. Fiadanan'i Jesosy dia ilay fiadanany izay nananany tamin'ny fiarahany sy fiombonany sy firaisany tamin'Andriamanitra rainy. Tadiavo io fiadanana io izay ho azonao raha mihavana amin'Andriamanitra ianao. Ho azonao io raha miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao. Misy teny eny amin'ny bokin'ny Joba 2:20. Mifakazara mitsoto dia hiadana ianao. Izany no atongavany soa aminao. Ika teny protestanta no milaza izay. Ny fiainan' Jesosy ary tompoko dia fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy misy fitsarana, tsy misy fisarahana, miombona mandrakariva, tsy misy elanelana. Dia raina ny tompo. Azonao ny eritreretina ve ny vokatry io fananan' Jesosy ny rainy izay tao aminy sy miaraka aminy ao? Manoro azy ny asa ataony. Dia indray dia miteny hoe tsy izany no manao ny asa reny fa ny ray izay atao amiko e. Manao fanambarana ny rainy, manao fahitana ny rainy, maneho fanehoana zava-miafina ny rainy. Ary Andriamanitra tao aminy dia nanampy azy tamin'ny asany rehetra, ka tsy namela azy irery mihitsy ny ray. Tsy mahatsiaro kamboto zany izy. Ny rainy miaraka amin'ny foana sy nandao azy mihitsy. Ilaozanareo aho izy fa tsy irery aho, fa ny ray ato amiko. Mety mandao ny olona, mety mafoy anao ny olona, mety manadino anao na ny vady malalanao aza, mety manadino anao na ny ray aman-dreninao aza, mety manadino anao na ny namanao aza, mety tsy mahatsiaro anao reny. Fa Jesosy dia nanana zavatra ngeza be fony izy taty ambony tany. Ny rainy tao aminy, ny rainy niaraka taminy. Tsy tsapantsika mihitsy zany fiadanana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany. Ahoana moa no ahalalànao hoe manahoana ny fiadanan'ny mpanambola raha mbola tsy miaina tamin'izany fananana vola ianao? Ahoana moa no ahalalànao an'izany fiadanan'i Jesosy zany raha tsy miaina tamin'ny fomba niainana ianao? Izy engeka niaina niaraka tamin'ny rainy hatrany. Dia raha Andriamanitra
dia rao ny tompo. Be tompontsoa mihitsy Jesosy, betsaka ny asa nampanaovany rainy azy. Hitanao tsara zany raha mamaky andreo filazantsara ny Jaona 4:5-7 anao, Jaona 4:7-7, Jaona 4:8-9. Isika mangataka amin'ny anaran'i Jesosy dia ny ray manome valim-bavaka antsika. Miara-miasa reo amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-12. Lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo, naseho ny ray, ity ny zanako, nankalaza azy hatranin'ny ray, nanambara ny momba azy hatranin'ny ray, nanome voninahitra azy hatranin'ny ray, ny ray izay tao aminy, nomba azy hatranin'ny ray, nametraka ny tanany tamin'i Jesosy, nanositra azy ny ray. Lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny asa mahagaga zay nampanaovin'Andriamanitra azy. Io fahagagana io anie, io famantarana lehibe, fanasitranana, fampairatana anjama sy ny siny, zavatra nampanaovina an' Jesosy zany, fananganana many, anaporofona fa zanak'Andriamanitra tsy manam-paharoa ity, ary ionona ny hon'Andriamanitra hoe zaho momba azy. Tsy izay hoe ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-7, zay ny soran'Andriamanitra no soran'ny rainy, misy teny hoe no hamasin'ny rainy. Jesosy nambaran'ny rainy, Jesosy nasehon'ny rainy, Jesosy. Lehibe zany. Andriamanitra no maneho anao, Andriamanitra manome voninahitra anao, Andriamanitra momba anao, satria ao aminao izy, tsy menatra ianao. Raha Andriamanitra no momba anao, inona mo no atohatra anao? Iza no atohatra anao? Misy hery sy fandresena ny fiainanao. Fiadanana izany. Halleloja, fiadanana izany. Zany fiadanan' Jesosy zany no lazainy hoe fiadanako no avelako anareo. Ny Baiboly dia miresaka ny fisian'ireo olona izay niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Ohatra, Enoka, Genesis 5:5, ny 2:20 sy ny 4:20. Enoka niara-nandeha tamin'Andriamanitra tao anatiny anjato taona, ary tena voalaza fa nakasitran'Andriamanitra Enoka. Oh, halleluja. Olombelona nefa niken'Andriamanitra iara-mandeha aminy. Ngamba araka ny fatakarako azy dia ny tompo mihitsy no nitantana an'i Enoka. Atindray ny lalana Enoka, atindray ny lalana Enoka. Oka tsika sy ianao hiaraka andeha hatrany. Izaho Jehova no mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny famarinako. No tantanin'Andriamanitra Enoka, ary Andriamanitra mitantana ny dienao, na ho lavo azy ianao tsy hakarapoka akory. Izy no mandamina ny fiainanao. Ary vakeo tsara ny amin'ny Isaia mpaminany misy an'izay hoe izaho Jehova izay mitantana no mitanakavanan'ny famarinako, mampahiry ianao sady mamonjy ianao, na maky ny afo azy ianao tsy may, maky ny onaona ary ianao tsy hanafitra anao zany, na maky ny ranobe azy ianao tsy handrendrika anao zany. Izaho no mitantana anao, hitanao, fiadanana ho anao raha miaraka aminao Andriamanitra. Halleluja. Enoka niara-nandeha tamin'Andriamanitra, Noa niara-nandeha tamin'Andriamanitra, Genesis 5:7. Zany no ny olona rehetra ringana tamin'ny safidrano, izy nahita fitria tamin'Andriamanitra, notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola nisy hatramin'izay izy. Fisainan'i Jehova dia asehony amin'izay rehetra miara-mandeha aminy. Raha aminao ny tompo dia hanampy anao izy. I Abraham voalaza hoe sakaizan'Andriamanitra. Izany voalaza ao amin'ny Isaia 1:7, Jakoba 2:2-3. Hay ve Andriamanitra misakaiza mety ho naman'ny olombelona? Dia raha ho Andriamanitra,
raha eto ambony tany ianao ka manana namana matanjaka be tena mifakazo am-poanareo, everinao moa fa tsy mba rere kelinao mihitsy zany rehefa mba misy manjoanao te hoe allo rangatia sahirana rangafa mba avonjeo kely no ny fiakazana manampenao izy. Randriamanitra ny mombanao, ao aminao, sakaizanao, fiadanana ho anao. Zany no fiadanan Jesosy, satria ny rainy tao aminy tsara fifandraisana tamin'ny rainy izy, ary zay ifatsapana fiadanana amin'ny fifakazahoana amin'Andriamanitra sy firaisana amin'Andriamanitra zay no tiany homeny atsika, satria izy ny teny hoe taka ny itiavany ny ray ahy no itiavany anareo koa. Mifafaka izay nataony izy eo amin'ny Jakoba Jona 7:10 dia hitanao amin'ny faraparany ao amin'ny diny farany dia hoe aoko taka ny tiavanao ara eo no tiavanao anreto. Mahomby zany vavaka ataon'ny Tompo zany. Ankehitriny miteny aminao aoky ny fiadanan Jesosy dia ny fananany ny ray eo amin'ny fananany fihavanana sy firaisana ary fahatsapana fiombonana maharitra tamin'izy tamin'ny ray. Kristy ao amin'ny ray, ny ray ao amin'ny Kristy. Zay nataon'Andriamanitra tamin'i Jesosy ataony amintsika koa. Dia raina ny Tompo, Matthieu 2:7. Ny anaran'i Jesosy dia atao hoe Immanuel, radika amintsika Andriamanitra. Raisy Jesosy, ilay Immanuel dia ho aminao Andriamanitra. Zefania 2:7-10 misy teny ao amin'io boky io manao hoe Jehovah Andriamanitra ao zay avoanao dia mahery, amonjy izy, iravoravo aminao amin'ny fifaliana izy, hosondrina amin'ny fitiavana izy, hifaly aminao amin'ny hira izy. Amonjy antsika Andriamanitra, lay Andriamanitra zay ao amintsika, ary hifalifaly amin'ny fifaliana Andriamanitra, miramirana Andriamanitra, mitsikitsika Andriamanitra, ary sondrina amin'ny fitiavana ianao izy, hifaly aminao amin'ny hira izy. Orenao zany hiran'Andriamanitra izany, hiran'ny lanitra izany. Mety androtsorotra ianao zany, ampifalifaly ny fonao zany, ampasambatra anao, fifaliana tsy ailazaina izany. Izay nandray azy ihany no matsapa azy, zany ny fiadanan Jesosy. Dia atao Romia 3:20. Jehovah Andriamanitra ao amin'ny tobonao, mandeha ho foninao, ary hiato anao izy, ary ampandositra ny fahavalonao. Saingy misy fitakiana hoe oka tsisy zava-maloto ao amin'ny tobonao, amin'ny teny hafa tsisy ratsy toetra ho andainao, zay ny vidiny. Ary Deutéronomia 2:20 dia miteny manao hoe Jehovah Andriamanitra ao miara-mandeha aminao. Dia raina ny Tompo, hitondra fahasambarana mihitsy zany Tompoko, izany Jehovah Andriamanitra miara-mandeha amintsika izany. Izao ny andininy 4, Deutéronomia 2:20. Fa Jehovah Andriamanitra ao no miara-mandeha aminareo, hiato anareo, amin'ny fahavalonareo, sady hamonjy anareo. Reo amintsika Andriamanitra dia misy andraikitra raisiny, hiato antsika izy, ampandresy antsika izy, anome fandresena ka na inina fahavalo mety mitranga dia ho resy zany, ho torotorony eo ambany tongotra ao izany. Andriamanitra ny fiadanana hanoritory faingana ny Satana eo ambany tongotra ao. Tsy rery ianao amin'ny ady izay atrehinao, satria Andriamanitra miaraka aminao.
manana n'Andriamanitra ianao dia ilay Andriamanitra mahery, ary ianao amin'ilay Andriamanitra mahery be ny fahasoavana azonao amin'izany. Dia raina ny tompo fiadanana izany, io no fiadanana velan'i Jesosy olovantsika, tena fiadanana io. Io ilay fiadanana omena ny mpino, tena noho ny fitiavan'Andriamanitra. Tero tsara ao amin'ny Jaona 4:40, eo amin'ny 9:7, tsy hamela anareo hokamboty aho, akaty aminareo aho, vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao, fa ianareo no ahita, satria velona aho dia velona koa ianareo. Dia toizantsika eo amin'ny 9:20, izay manana ny ditiko no mitandrina izany dia izy no tia, ary izay tia no tiany raiko, ary zaho tia azy ka izy eo aminy. Hoy Jodas tsy Iskariota tamin'ny tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao fa tsy eo amin'izao tontolo izao koa? Namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha misy tia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy, hakao aminy izahay ka onona ao aminy. Tianao ary ve zany? Andriamanitra hakao aminao, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina koa, mba hanana n'Andriamanitra ianao eto amin'ity fiainana ity. Ideran'Andriamanitra isikany amin'izany. Efesiana 2:2-20 ka hatramin'ny 2:20. Te-polo natsangana isika hofonena n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Jaona 1:1-7, ny firaisana na hita ao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany. Tonga mpiombona amin'Andriamanitra ianao, manana n'Andriamanitra ianao, ao anatin'ny akonan'Andriamanitra ianao, ao anatin'ilay vondrona miaraka amin'Andriamanitra ianao. Fikambanan'Andriamanitra, mpiombona amin'ny fikambanana, ekipan'Andriamanitra ianao. Ny firaisanay, fikambananay tao amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany. Permettez-moi, vitsy milonetsana anao koa. Azo atao ny mandray an'Andriamanitra ny manana ny fiainan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra amintsika ary sika ao amin'Andriamanitra. Jaona 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Ny tompo ane hitanao, zava-miafina izany. Izany no mahatonga ny hoe aleko manana an'Andriamanitra, tiako ny anana azy, tsy avelako atorokory ny masoko na ilondolondo ny mpanao sanamanako, mandra-pahitako fitoerana ho an'i Dio. Manao toerana ho an'Andriamanitra ao anatin'ny foko eo amin'ny fiainako. Avy Jesosy eo, monena atao anatika. Avy fanahy masinao, monena atao anatika. Tena mantra raha tsy manana anao, mantra raha tsy miara-mandeha aminao. Tiako ny ara-mandeha aminao, tiako ny eo akaikinao, tiako ao aminao. Avy. Dia raina ny tompo ao amin'ny Salamo 4:7-10, ary Salamo 4:7-10. Sambatra ny olona manana ny Jehova ho Andriamanina, sambatra izay miaraka amin'Andriamanitra, sambatra izay manana firaisana amin'Andriamanitra, sambatra izay manana fiambonana amin'Andriamanitra, sambatra izay manana fihavanana amin'Andriamanitra, sambatra izay olona hitoeran'Andriamanitra, ary sambatra izay olona hitoeran'i Jesosy Kristy ao anatinareo ny fanantenana sy voninahitra. Fiainana be dia be no entin'i Jesosy, zany ny fiadanan'i Jesosy. Io fiadanana io no omeny antsika, isorony tompo amin'ny zavatra rehetra raha nametraka an'io fiadanana io aminao. Inona moa ny fiadananao? Ianao ve raha omeny ny devoly safidy hoe Ramatoa o Ramseo, zany mba manana fiadanana ampananteneko anao koa dia ny fifalian'ny tany sy ny fafinaretan'ny tany miaraka amin'ny ota, dia aleonao mifidy anaraka aza mivavaka izany, aza manompo an'Andriamanitra izany. Dia milaza aminao aho fa tsinitsinina izany raha mita
ny fiadanana amin'ny fananin'Andriamanitra. Raha tianao no sambatra dia tadiavo amin'ny fonao rehetra Andriamanitra ary manaova vavaka fampirarahana aminy. Tiako ny anana anao amin'ny fiainako Andriamanitra, tiako mihitsy ny fiainako tena anjakanao. Mitoera ato amiko fiadanana ane ho an'izay manana an'Andriamanitra. Hitsangana isika hivavaka amin'izao fotoana izao. Halleluja. Teranao ahy Tompo, misaotra anao ny lehibe ny fitiavanao sy ny famiraponao. Azahoako nanoro izany lalam-piadanana izany indray. Fantatra ankehitriny fa ny fiadananao dia fiadanana miaraka amin'Andriamanitra ray, ary izany ny tianao zaraina aminay. Mampino rehetra afantatra fa tsy misy fiadanana afa-tsy ny fananana an' Jesosy Kristy Andriamanitra ray ny fanahy masina, mba ho feno n'Andriamanitra ny fiainanay. Mampino ny olona tireo sy lahatra any amin'izany ka anary ny ota sy ny adalana rehetra ka nao tsinitsinina ny fiadanana zao tontolo zao zay mandalo, fa anao ny fananana an'Andriamanitra sy Kristy ho arenany amin'ity fiainana ity. Taio ny olona sy trano marary, vao ny olona ny manan'olana, raha vao ny etraketraka ny Satana. Tompo, eto amin'ny fiadananao ny olona zay mandry ny teninao naiza naiza. Mitsodrano azy ireo aho, meo fiadanana ireo Tompo amin'ny fomba magaga tsy takatra ny saina. Hosoniko ny devoly mpitondra olana eo amin'ny fiainany, ny anaran' Jesosy anaovako izany vavaka izany. Amen. Tahiny tomponareo. Fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy